tsika te hitendry basy fa rehefa tonga eo amin'ny partie tokony anaovana style na groove tsika de tsy mahita atao. Ty vidéo ty no manampy anao an'izay ahafahanao manana bagage style be dia be. Atoroko anao androany ny gamme pentatonique. Ny gamme pentatonique de tsy voafitra ny fomba filalaovana anazy. Be dia be zany fomba filalaovana azy. Izy zao na de hoe note anankidimy ary li izy hoe première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, première. Na de zay fotsiny de maro be ny fomba ilalaovana azy. Ohatra hoe ty omeko anao ty. Iny de ataontsika ohatran'izao izy. Zany hoe aty amin'ny 5e note 5 6 3 5 2 3 1 2 6 1. Iny zao de style anankiray mety be mihitsy iny. Ohatra hoe asitsika rythme anankiray hoe zay no vidéo zaraiko aminao fa ianao afaka manitatra ny misimisy kokoa. Raha misy fanontaniana tianao apetraka mahakasika an'izay indrindra fa ny fianarana de mandefasa message eo amin'ny WhatsApp eo. Sorateo ny zavatra tianao ampianariko amin'ny vidéo manaraka de makasitraka antsika rehetra naraka amin'ny vidéo like eo indrindra fa manaova abonné ny page mihitsy ianao de mahita karazana vidéo maromaro. Ho antsika liana courant ligne de mandefasa message amin'ny WhatsApp io de afaka manampy anao ao anatin'izay. Veloma daholo tompoko.